Salama aby indray. Naratsiny fotoan-gasy kely 2 minitra fahatarana. Mariky ny maha-malagasy. Fomban-drazana izay tsy hita izay maharatsy azy. Nefa ratsy ihany. Dia androany aho nampanantena anao direkta mahakasika an'ireo raharaham-pirenena be dia be mandeha tato ato, savorivory sy ny sisa. Voalohany indrindra ao anatin'izany aloha dia marobe ny zavatra mahasorena. Nandeha ny fihaonan-doham-pirenen'ny tanora tamin'ny talata 2 Jona. Dia ay hono izy io efa faradoboka izany izy io. Fa ireo nanombohana ny concertation nationale ny tanora io izany, fihaonan-doham-pirenen'ny tanora io dia tsy nisy communication mazava. Io moa izany ilay efa nitenenina foana ho an'ireo namako mitenena hoe ianao ao anaty comité d'organisation, efa niala tao anatin'ny comité d'organisation tompoko ary notabaiko teo mason'ny mpanao gazety izany, fa ny mpanao gazety moa izany tsisy ninina voaraina ankoatran'ilay resaka fitenenana anazy tamin'ny asany izay tsy ataony tsara, fa ilay izany teny hoe miala je me désengage an'ny comité d'organisation ny concertation nationale tsy nirarahiny. Dia tokony nampanontany tena hoe fa naninona ny niala tao anatin'ilay concertation organisation an'ny concertation nationale ny tanora sy ny fikarakarana ny lalàna politique nationale ny tanora, politique nationale de la jeunesse na ny PNJ. Dia nisy antony manokana ny nampatonga an'io ny fialan'io aloha. Zavako ety am-boalohany, namonjy foana ny fivoriana, namaky foana izay document menareo, niezaka foana nanome fanatsarana sy hevitra tao anatin'ilay zavatra, kanefa tsy arakaraka ny natenaina ilay fikarakarana. Izaho tsy mamely mafy ny mpiasa-panjakana ao amin'ny MJS, ao amin'ny ministéran'ny jeune sy ny tanora, satria mpiasa izy ireo ary misy hiérarchie, misy teny midina avy any ambony. Dia na dia lazaina ary izahay hoe izay teninareo tanora, izay tapakareo tanora, dia tsy izay ny zava-nisy. Raha ohatra ny ministéran'ny tanora ka miteny hoe izay nitenenin'ny tanora no nataonay, naninona ary no tsy teny amin'ny fokontany ilay concertation nationale des jeunes arak'ilay teninay tanora. Aiza ilay émission TVM nangatahanay ho an'ny tanora, pour les jeunes et par les jeunes, ataon'ny tanora ho an'ny tanora. Aza adino matoa miteniteny hoe tanora foana, dia isika 2 tapitrisa malagasy ireto dia tanora no maro anisa tompoko, ary ny fiainanay tanora no mbola lava be. Nenay mbola lava be ny fiainana, fa nen'ireo olobe sy ilay olona efa antitra, efa ilay niserasera teo amin'ny politika ireo efa elan'ny nanambary ireo, tsisy rarahin'ireo an'izay lovain-jafy ihany, tsisy rarahiny an'izany intsony satria nenazy politika politicienne izay hinanana aloha ny androany ihany, tsy mijery ny rapitso. Inona ny rarahiny an'izay resaka fahasimban'ny tontolo iainana any. Dia eo izany aloha zavatra anankiray, tsy nisy ny communication mazava momba n'ilay concertation nationale ny tanora, ary J-J ve vao avoakanareo ny affiche J-J izany ilay nangatahana vola be tany amin'ny mpamatsy vola. Normal ny mpamatsy vola lagy, tsy manome volantsika intsony izy amin'ny manaraka, satria isika rehefa mba atokisana ny zavatra tsika no anampiana antsika, fa tsy hoe zavatr'olona no anampiana antsika, dia vitantsika amin'ny manodikodina an'ilay vola, vitantsika amin'ny manao zavatra nova amin'ilay vola, tsy tan'izay tsy nanao azy ilay izy, tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy, tsy mifanaraka amin'ny natenaina, mandisy fanantenana 100 isan-jato. Rehefa tao amin'ny avoria amin'izay ary tamin'ny talata dia ny farana ny fakakevitra. Rehefa tonga ny farana ny fakakevitra ka nisy hevitra roa tsy mitovy, dia niterena hoe eo nareo manao débat, dia iny nataoko direct iny hoe manao débat, angamo izahay tsy afaka ny anana ny hevitray, samy manana ny hevitray. Tsy afaka izany hoe misy andiana malagasy hafa manana hevitra hoe fédéralisme, misy malagasy hafa mieritreritra hoe état unitaire. Tsy azo atao izany fa na état unitaire na fédéralisme, fa tsy mahazo manana hevitra tsy mitovy. Raha toka ka tsy tokony nanana hevitra tsy mitovy dia tsy tokony nisy loha 2 tapitrisa izany, fa tokony loha be anankiray dia vatana kely 2 tapitrisa. Fa matoa misy loha 2 tapitrisa dia
mety tsara zany ny fahasamihafana mba ekeo le fahasamihafana le retsy. Misy foana ihany moa zany ny kapoty vakinazy karapanondro dia manao commentaire vendrana fa tsy maninona zany. Iny aloha momba ny concertation. Misy commentaire ito le teneniko hoe kapoty vaky sitrapo no nanongana ny olona vonona coopérer teo tsy nalala maty izy amin'ny vonona coopérer rajojo vonona coopérer izy dia nanoraka lacrymogène sy namono malagasy. Vonona coopérer izy dia maniraka gros bras mandeha mandroba ny malagasy. Vonona coopérer ve zany olona zany? Coopérer du genre ohatran'ireny nataondry Saïdy reny ve mileladelaka sa inona le coopérer? Mba alefaso lavitra ny saina fa io loha io natao ampiasaina fa tsy natao loloavina fotsiny. Manaraka resaka FFKM, efimpiry teto ny teny fa firenena laika isika. Ny FFKM tsy légitime anao an'izany fitiavandoha-pirenena izany tompoko. Tsy légitime satria izy foana ny efa teo hatramin'izay nitondra antsika anakaiza moa izy teo tondra antsika anakaiza izy teo corps politika foana le nandeha zarazarain'zareo ohatrany gâteau le izy entre parti politika tsy manana idéologia dia izay foana ny zavaniseho teo. Tena madio sy neutre tokoa ve ilay FFKM? Manontany aho hoe madio sy neutre ve ilay FFKM? Tena mitondra fahasoavana ho an'ilay malagasy, fandrosoana ho an'ilay malagasy ve ilay izy amin'ny fiainany velona. Ny fiainany maty tsy idirako izay ifanarahanareo any fa ny fiainany velona zao ny resaka eto, fiainanay malagasy velona. Oviana ny FFKM no mitondra zavatra mahasoa ho an'ny fiainany velona teto. Ny kely anananao ara ny roitiny. Isan-kalahady ianao manaty trany anao anarakotra, manao kolokolo ianao azahoanao ny paradisa fa tsy foinao io vola io ho an'ny firenena. Dia oviana ny FFKM no tonga saina amin'ny maha-olon-kendry milaza mivarotra moraly azy hoe firenena laika Madagasikara. Roviana ny FFKM voanaja ny maha-malagasy anay. Roviana ny FFKM voanaja ny fiandrianam-pirenenan'ny Madagasikara. Fa firenena laika tsy tokony miditra amin'ny raharaham-pirenena ny FFKM. Fa raha tsy izany ho azy dia ampidiry kosa laika ao anatin'ny fiainam-piangonana. Izay koa mba te handidididy eo am-piangonanao koa izay, oka koa izay ty fanaovanareo mouton ry manerana ny nosy ty. Mba aleo koa izay, leo koa izay hiditra ao anaty FFKM koa rehefa izany. Dia leo koa izay andidindidy sy hanapaka ao anatin'ny FFKM. Neutre koa izay ao anatin'ny FFKM raha izany. Avy eo manaraka ny HCC. Resaka HCC nalaza be tamin'ity nanomboka tamin'ilay resaka député Antoine Rajerisoa nanao an'ilay plainte teny amin'ny HCC. Rehefa iza hoy aho no député no eken'ny HCC hoe mahazo mitory, dia rehefa iza no député tsy mahazo mitory. Izay aloha méthode aloha le resaka eto tsisy resaka olona mihitsy. Tsy rarahako izay resaka reo any hoe misy mitady amerina ny Rajoelina sy ny sisa tany-tandala amin'ny Madagasikara. Efa tsy malagasy intsony le zalahy iny, adosoana ihany koa satria izao tsika tsy afaka misambotra azy. Hatramin'izao izy mbola tsy voasambotra ihany na dia tokony atao fitsaram-bahoaka eo amin'ny 13 mai mbola tsy hita ihany le rangahy iny. Avy eo misy an'ilay hoe fanenjehana ny HCC nefa mahaleo tena ny HCC normalement no andahan'ny HCC irrévocable sy ny sisa zany rehetrarehetra zany lalàna. Ahoana io fandikana lalàna fahobe io? Nga tsy hoe constitutionnel mila mijanona constitutionnel izay ihany angeny ny antony tsy nandravanareo an'ilay assemblée hoe mila manaraka ny constitution rehefa oviana zany no mila arahana ny constitution. Dia rehefa oviana no tsy maninona na tsy niavina raha ny constitution. Fanontaniana mipetraka izany zavatra izany ary mino fa ny tompona ndraiky mpanjakana izay karamain'ny vahoaka malagasy amin'ny volana dia amaly an'izany fanontaniana izany. Rehefa niresaka ny zavatra dimy momba ny FFKM, rehefa niresaka ny ministre ny refondation momba ny hoe fandraisana anjairan'ny FFKM rehefa nanontaniana dia hoe ny FFKM mahozy izy mahenika amin'ny Madagasikara manontolo sady manana toerana izany hoe any am-piangonana izany no ataony fitiavandoham-pirenena ve. Mpampanofa-trano izany ilay FFKM meto. Maninona raha te hampanofa trano raha tsy izay fotsiny tenenina hoe izay no hamme trano fa tsy hoe izay ny ikarakaran'ilay izy fa mandika lalàna ianareo manao an'ilay fikarakarana satria tsy tokony hiditra any anatin'ny
fanjakana ny fiangonana fiainana maty, ny fanjakana fiainana velona, misaraka soamatsara zany zavatra zany. Zany hoe tsy izy dikany ihany koa zany ve zany reny EPP, CEG rehetrarehetra any amin'ny parika maneraka ny nosy reny afaka atao trano anaovana ny concertation fa tsy ilaina zany reny. Porofo ihany koa izy zany fa tsy misy EPP manerana amin'ny fokotany rehetrarehetra 20,000 fokotany manerana amin'ny Madagasikara zany. Fa ny fiangonana indray zany mibetsaka noho ny fianarana, alefaso lavitra ny saina. Maninona angano ny fiangonana indray mibetsaka noho ny fianarana aty Madagasikara soa. Farany le maharary indrindra, maharary anahy, maharary malagasy hafa. Za tsy teny hoe ny rehetra satria misy teny iray hoe satria zay mikaramany mikarana, satria zay namana mikarana, zay manana namana karana, zay ny raha mipetraka tamin'ny karana, misy karana milay be. Za nge tsy miteny hoe ratsy be daholo ny karana e. Za miteny hoe lalàna malagasy dia milaza mazava fa mila manana ray na reny malagasy ny fangaro tamin'ny malagasy, zay vao azo antsoina hoe malagasy. Fa tsy hoe ianao vao tonga jojopilina be ny fony sase pakistanais ny fony sase avy any Pakistan na indiana ny fony sase avy any Inde dia tonga eto ianao dia mividy karapanondro na hitanao fa manao kolokolo be ilay fanjakana ny malagasy dia vidinao ny nationalité any mankany amin'ny commune ambanivolo any amin'ny faritany dia mody manao hoe teraka taty dia métis karana dia hoe métis malagasy nefa tsy malagasy fa ny anarany raha mbola wawawawawa tsisy gasy dia hoe malagasy. Zany zavatra zany mampitrotra anay malagasy hoe tsy mety rehefa ny fangaro tamin'ny malagasy dia ekena fa malagasy. Zay ny tenen'ny lalàna. Tsy hitako izay mampitabataba an'ilay karana hafa raha manana raha malagasy. Inona ny mampitabataba? Zay foana angela efa teneniny hoe raha ianareo karana mahita fa tsy anareo le nofa dia tondroy le olona nofa satria ianareo ao anatin'ny communauté anareo fa tsy zahay aty ivelany indray ny teny hoe ianareo ao ny mifankalala, ianareo ihany ny nanao an'ilay communauté dans la communauté, état dans l'état dia tsy mifangaro maro amin'izaniza dia tsy fantatra ianareo hoe iza ny rakoto sy rabe dia lasa safy be mantsina le izy satria nareo ny konkonina tao anatin'ny communauté anareo. Dia avy nareo aty miandry hoe tenenao le karana, tenenao le karana, ianareo nge mahay hoe iza le izy nareo miara-maloto rehefa nareo tsy hanondro an'ilay olona fopla. Zay ro izy fa tsy zahay indray ny tondrotondronareo hoe zay rasista. Averiko foana ny rasisma tompoko dia tsy misy satria isika rehetra olombelona mipetraka eto amin'ity tany ity 8 miliara dia rasy anankiray, rasy ray isika. Ary ilay hoe firenena pakistanais, indien, Madagasikara dia tsy ifelana ny namorona anazy fa izay mihitsy ny lalàna ifampifehezantsika eto amin'ity planety ity hoe misy firenena dia ny olona vao amin'ny firenena io no milanja ny zo-pirenena io zangany namorona an'izany. Rehefa hoy aho misy lalàna vaovao maneran-tany hoe ny olombelona rehetra dia firenena planeta terre ka afaka mivezivezy amin'ny passeport tokana fa tsisy firenena zany intsony dia eo zay tsy mifankatsony, tsisy ninona ho teneninay intsony satria tsisy firenena ary passeportnay afaka hoentinay mivezivezy maneran-tany. Fa androany aloha dia tsy izay ny zava-misy. Ary raha saro-piaro ny malagasy amin'ny taniny, saro-piaro ny malagasy amin'ny zo-pireneny dia zoany tanteraka nge zany zay nge niady nge zay vao afaka ohatr'izao ty Madagasikara soa ty niady zay vao afaka ohatr'izao ty zavatra ty fa tsy hoe latsamana latsaka avy any an-danitra akory io nanomboka tamin'ny 47 ary talohan'izany arany dia efa niady foana ny malagasy tsy nanaiky ny fifehezana sy fanandevozana dia efa niady foana, efa nisy foana niady ho an'ny fahafahana. Taiza anareo tamin'izay niady malagasy nareo efa firy siècle nareo teto izy nareo, taiza nareo tamin'izay niady, taiza nareo nanampianay nareo, aiza ny anareo any anatin'ny histoire any raha misy dia alefaso mandray alefaso anaty MP hoe ty any anarany Rajabali, Koufali, patati patata niady tamin'ny 47 maty tao Moramanga, maty tany Manakara, voatifitra tamin'ny vagon tariananina dia alefaso. Fa za mihitsy ny anao pub anazy hoe ity nisy karana Koufali Jabali nanana maty tany ananina tamin'ny 47 niady ho an'ny fahafahan'ny Madagasikara malagasy kory zareo. Zay zavatra izay tsy mifaka mihitsy amin'izay zavatra izay fa ny zavatra teneniny eto
dia tsy olona fa metodinareo ianareo tsy mahatsiaro tena ho tompony mitovy aminay. Ary miavaka anareo tsy izay ny nanavaka anareo. Raha ny sitrapon'ny sipakely malagasy rehetrarehetra mbanana zanaka mety isy karana angamba izy be lehibe tsy mba ohatr'izany. Fa ianareo ny nanava-tena tsy manambady an'ilay vehivavy malagasy. Lalalovinareo fotsiny eny izy fa avy ianareo manambady vehivavy karana ihany. Ohatr'izay ihany koa ilay vehivavy tsy manambady an'ilay lehilahy malagasy fa lehilahy karana ihany. Raha tsy izany vahiny fa tsy miditra amin'ny malagasy nefa te ho malagasy. Dia izay zavatra izay tsy azo ekeny. Tsy azo ekeny izany zavatra izany na tianareo na tsy tianareo. Ary raha miady izahay ho an'izany zavatra izany dia tsy hoe izahay ny rasista fa izahay tia ny firenenay ary tianay anjara ny firenenay. Mahantra ny valopolo isan-jaton'ny malagasy. Ny ampanankarena an'ireo aloha voalohany indrindra dia tsy ny fangalarana ny taniny satria inona intsony no mamboleny ilay mpamboly be dia be malagasy. Raha ho alainareo totofanareo daholo ny tanimbary. Inona intsony no ambolenay ho an'ny taranakay raha ho alainareo anaovanareo bildinina daholo ny taninay malagasy. Avadikareo ohatran'ny any Dubai. Ho ataonareo bildinina betonena daholo i Madagasikara soa. Nefa ny mampiavaka amin'ny Madagasikara soa dia ny tontolo iainana eto Madagasikara soa, ny fananany hazo sy biby endemika maneran-tany. Dia ho betonenareo daholo izany ny tanànanay. Ho alainareo daholo avadikanareo depo sy bildinina. Tsy izany inge izay malagasy inge tsy hipetraka any anatin'ilay bildinina. Donc ilay bildinina amidinareo 2 millions d'euros, 4 millions d'euros amin'ny vahiny. Pour les autres là, les avy any ivelany ilay tonga aty manana fahefa-mividy. Aiza ny ananandra malagasy 2 millions d'euros hividianana appartement tsy misy tany. Aiza ny ananandra malagasy an'izany? Tsy manana an'izany raha malagasy. Efapolo tapitrisa hikarakarany taniny ary manahirana azy. Hoe hividy tany dia mbola kajikajinao ahoana ny volan'ny mpanera, ahoana an'izao. Farany amin'ilay resaka karanany ary tena ny karana izany dia hoe rasista hono za. Tsy rasista izany ho azy za. Homo sapiens daholo anie tsika. Fa raha tsy hoe ianareo angamba miteny anareo ianareo homo habilis dia izay tsy mifaka. Raha hozy izy ianareo homo habilis fa tsy homo sapiens ohatranay dia tsy mifaka manaika. Fa ianareo homo sapiens ohatranay. Fa ny zoam-pirenena kosa dia tsisy idiran'ny rasy fa lalàna ifanarahany izao tontolo izao. Ka kosa raha ny fitsiny izahay raha sarom-piaro vahay. Tsy anareo mihitsy no andeha hanakana anay tsy ho sarom-piaro. Ary raha miteny an'izany izahay tsy hoe manavakavaka. Izahay reto miady ho an'ny fanavakavahana amin'ny foko. Koa ninona no andeha hanavakavaka an'izy indray. Fa ianareo raha mahatsiaro tena ho tompony, raha mahatsiaro tena ho tia amin'ny Madagasikara, miseho milay ianareo ho tia amin'ny Madagasikara no malagasy. Izay no mampatonga anareo mihitsy hoe tena ahoana ihany nareo ity. Tena misy erreur stratégique be ilay fiarovan-tena nareo. Nareo miteny hoe nareo malagasy dia avy nareo manambady an'ilay malagasy. Malagasy raha manao an'izao ninona faratsindra malagasy ninona. Na manary fako eny an-dalana io, na maditra io, na maloto, na inona atsony io. Tsy excuse izany angalaranao ny taniny. Tsy excuse izany izarana bojo ny zoam-pirenenay malagasy. Raha ohatra ianao ka mieritreritra hoe satria izany ny malagasy maditra sy ny sisa. Ny any Afghanistan, ny any Pakistan, ny any Inde nga tena olona milamina be. Ahoana ireny viol collectif any Inde ireny? Ahoana ireny? Tonga lafatra ny any Inde. Tonga lafatra ny any. Madio be ny any Inde. Madio be ny any Inde. Tsisy ninona tsy miompy voalavo any anaty temple izany nareo. Tsisy an'izany. Madio farak'izay madio tsisy petina ny any. Matoa nareo mitsoaka aty amin'ny taninay mieritreritra ny azo tombony aty amin'ny taninay dia tsy tianareo ilay tany. Fa la moindre des choses, farafahakeliny indrindra, farafanajana kely indrindra dia ny fanajana ny tompo-tany. Ianao ve sokafanay varavarana, ampidirinay aty aminay, raisinay mitovy amin'ny olonanay, mahazo mividy prix mitovy amin'ny anay, tsy mitovy amin'ny vazaha ny fitondran'ny malagasy ianareo. Ianareo rehefa mividy zavatra dia ianareo miteny gasy dia miady varotra ianareo dia mena prix gasy. Fa ny vazaha na miady varotra dia prix vazaha. Fa ianareo hoentinay ohatran'ny malagasy. Kanefa ianareo tsy mitondra anay ohatran'ny olona mitovy. Dia izahay indray nareo ohatran'ilay any amin'ny maternelle hoe c'est celui qui dit qu'il est. Nareo indray no miteny hoe nareo rasiste. Ça va pas la tête.
Ianareo neny rasista voaloha ianareo ny rasista voaloha raha tsy zany ianareo tsy manambany ny malagasy hoe ny karana hafa ny karamany dia ny malagasy hafa ny karamany ny zavatra sosialy omena ny karana hafa no omena ny malagasy hafa. Tsitsy an'izany any anaty entreprise any, tsitsy an'izany any raha ho savaitsika ara-pitso dia tsitsy an'izany any. Ianareo any nanavateny ka rehefa nanavateny ianareo dia efa ho assume fa tsy hoe rehefa tenenina ianareo hoe c'est celui qui dit qu'il est oleretse ary tsy ny fitenenanareo malagasy na ny teny 18 etiny ary ianareo na hainareo daholo ary ny temparitra rehetrarehetra dia tsy izany ny maha-malagasy ianareo. Ny malagasy dia fihavana hospitalier. Zany foana mahafalifaly vahiny rehefa tonga ty tsara fandray ny malagasy ahoana ny lazan'ny diaspora malagasy any ivelany. Ny malagasy hono immigré gentil, ny malagasy hono immigré mahay miara-miaina. Zay no lazan'ny malagasy. Nahoana ianareo no tsy mitovy aminay rehefa any an-tanin'olona, nahoana ianareo no tsy mba karana gentil rehefa aty amin'ny tanin'ny malagasy. Rehefa nareo en plus teo malagasy zay zavatra zay ny fombantsika tsy mitovy deja, tsy mitovy ny fombantsika, tsy mitovy ny fitenitsika, tsy mitovy ny fomba fiangonantsika sy ny sisa fa tsy zany akory. Kanefa ilay fanambanianareo tsy voandroany nge ny fanambanianareo raha tsy zany tsy zange ny namorona an'ireny ireo hoe krosinosy karany ny karany patron karana nga zany voandroany nga zany vao tamin'ity fanavozana ity zany resaka karana manambanibany malagasy zany tsy zange ny namorona an'izany malagasy dia efa mitaraina ny foana hatramin'izay dia ianareo mahavita nareo satria nareo manam-bola dia mahavita nareo mandoa écolage ary dia mahavita mihitsy nareo manisy mpanao politika miaro anareo. Fa ny malagasy moa zao zany amin'izao na ny mpanao politika ary tsy dia misy miaro azy hoe ahoana tsy ahoana ry rakoto sy ry lavao ary folony zanany tsisy miaro zany zavatra zany fa ianareo ny tokony harovana. Ahoana ireny zaza malagasy be dia be tsisy kopia vehivavy efa ho 50 taona rangahy efa ho 20 taona tsy manana kara-panondro zany tsisy miady zany. Fa ianareo karana no tokony harovana hoe malagasy nareo, malagasy koa ireny zaza tsisy kopia ireny, malagasy koa ireny olon-dehibe tsy manana kara-panondro ireny. Nefa naiza ny mpanao politika maniaro an'ireny? Tsy nisy satria ry zareo tsy manana écolage ho atao tsolotra amin'ilay fika izay mahazatra anareo satria ry nareo eo le miditra ilay fisafian-tsaranga. Ianareo ny manam-bola. Ianareo ny manam-bola dia ianareo nisy ho lelahana satria raha malagasy moa efa ohatr'izay hoe zay debadeba sy zay manam-bola dia hoe deba patron ninona alefa lezy patati fa rehefa samy isika hoe samy malagasy samy mavomavo dia nombo mahitsy ilay lafin'ny namany. Dia misavy tsaranga ireo malagasy sasany dia misy ho lelaka aminareo. Tsy izay akory no midika fa nahavita référendum Madagasikara fa anaiky fa karana amin'ny malagasy. Aza diso hevitra satria na andaitra foana tsinona ilay fanaovana kolikoly sy fanaovana écolage par-ci par-là hatramin'izay dia hoe mety foana ilay izy dia ho tohizana. Fa amin'ity fanavozana ity ny antony mitoloma anay nampaleo anay dia ilay krizy verimerina foana ilay krizy satria fidiana vola foana ilay mpanao politika ohatra ilay fika fataonareo isan'ny malagasy tsy mahalala ny fikafika fataon'ny karana amin'ny tsolotra sy ny sisy izany tsy mahalala zany nga zava-baovao zany tsy miforona tamin'ity 2025-26 ity nge zany zavatra efa niainana teto hatramin'izay zany anaovan'ny artista hira anaovan'ny poeta tononkalo misoratra ny anatin'ny rehetrarehetra any hoe karana raha tamin'ny 47 dia ny karana rehefa lasa ny mpanjanaka dia ny karana nahandro nationalité frantsay. Nahoana lay fa naninona loatra nga ary naninona no ny karana no natokisan'ny frantsay no ny malagasy nahoana nga zany zavatra zany tsy eritreretinareo mihitsy satria nareo ilay mpiavy dia tonga nareo dia mieritreritinareo fa manana ny zoanareo normal ihany le satria ohatran'izay koa ny zoanay malagasy immigré rehefa tonga any ivelany dia ohatr'izay koa ny ataonay fa izahay tsy manambany ny vahiny any hoe ça français de souche zany no tena zay raha ohatra hoe mitaky an'ilay nationalité zany zay dia zay tsy manao an'izany fa ianareo ihany no mahavita an'izany nahoana nareo rehefa any an-tanin'olona any nareo tsy manambany ny frantsay nefa nareo manana soberenina frantsay
Zahay nandray anareo abraovera indray ty no te kakerinareo kakerin'ny ambokely tiana tsy ambokely tiana akory fa ambokely tsy hoe tiana miforcena vady forcenareo satria zay tsy mifanaiky taminareo hoe atao malagasy nareo na ino raha nivady tamin'ny zanakainareo mivady tamin'ny malagasy ohatranay nareo tsisy mamitsy zany zay le hoe raha mifangaro de malagasy satria misy raha malagasy le zanako de malagasy ianao fa le anao d'origine avy any Pakistan sy avy any Inde mifony sase be de tonga eto de mampiseho karapanao mampivoatorony zany na tianao na tsy tianao lalàna miteny hoe raha no maha malagasy ianao avy any d'origine be karapanondro na tsy ho lagy ary izahay de tsy maintsy lagy zahay na tianao na tsy tianao dia ilay izy moa zany misy fiarovan-tena hoe ny karana nge misy tsara fanahy misy mahay miara-monina tsy za mihitsy ny teny hoe tsy mahay miara-monina ny karana raha misy fandihy iray siny de tsy mahaleo ny fandoto iray tandroka mety fandoto iray tandroka le karana mahaloto fa le fandihy iray sinareo tsy mety manondro ale fandoto iray tandroka satria nareo miraika mibera koa satria nareo samy mahazo tombotsoa amin'le izy de tsy rahanareo le izy tsy miombona aminay nareo tsy patrioty ny grevy zay nisy mety isy karana ny grevy hitako mihitsy fa mbola miafinafina ihany satria ao raha matoa miafina de ao raha zay nandina keny tsy ny saritava tsy naninona fa zay rehetrarehetra eo de atrehanay satria fahafahana no edivanay fa ianareo misaritava satria misy an'le zokiolona anareo misy an'le oligarka anareo atahoranareo hoe mbo de bedy mbo de tsy azo an'le bourse atao anatin'ny communauté mbo de tsy ho ampin'ny communauté raha sanatriny mahantra de tsy homen'ny communauté an'le fanampiana mahazatra dia matahotra anareo donc ny anareo corporationnisme mihitsy le anareo trano an-tranonareo de nareo ao anatin'le izy zay na misy foko valo ambin'ny folo areto na misy foko zato areto zay mifangaro zay mifankahazo resaka zay mifampikoty rehefa hitanay fa mety io na be tsy leo arany de hidiranay izany fa ianareo tsy mba izany nahoana de anareo nefa teo malagasy reny mandeha ny grevy reny mandeha ny fidinana eny an-dalambe ninona rehetrarehetra aiza ianareo tsy hita ianareo de avy eo ianareo be resaka be nareo aty ambadika ty hoe zay ane manao asa soa manao an'ry mamorinasa ianareo fa le malagasy miasa aminareo ataonareo maniny anganina mamorinasa ianareo fa ianareo koa tsy azo edina varotra ndareo makeny tsara lalàna nge miady varotra kely ho ite hoe nefa zay rehefa samyzay de miady varotra tsy maninona io na arizato raha ny tombony fa malafo ny zava-dehibe mety hoe politika ekonomika tsy de tsara zany fa zay le fomba ny malagasy miady varotra de eo aloha de fa misaraka totaly tsika ianareo rigide be réfractaire ianareo any anatin'ny fifangaroana tsy te hifangaro mihitsy ianareo nefa ianareo te azo ny tombony fotsiny ny tianareo azo fa nareo tsy te amme te aka fotsiny ianareo fa tsy te amme nareo sy ny FFKM moa zany de mitovy tsy izy valaka ohatry ny FFKM tsy te amme fa maka foana ihany le zavatra omen'ny FFKM any arina amin'ny fahafatesana vao hitany lahy fa tsy androany rehefa maty ala vao mahita ohatran'le olona le misoloky reny hoe fa anamboarako trano ianao sy mivadinao sy ny zanakao de mety katikatra fa rehefa maty fa tsy zao de iza ny hiditra amin'izany de ohatr'izay ihany koa ianareo maka fotsiny ianareo atao fa ianareo tsy mahay mamme tsy le raha madao anareo ataonareo asa soa anareo kolokolonareo andehananareo any amin'ny 72 vierge anareo iny tsy iny no atao hoe fifanampiana amin'ny malagasy ary ny malagasy za aloha contre ny culture de mendicité averinareo fa tsy hitanay angarany ataonareo mandeha makany amin'ny faritany reny de mijery olona farak'izay mahantra de ampalovina école coranique de verina avany manao an'le ohatran'izao tsy hitanay reny aminareo
averinareo fa tsy hitanay ireny olona mahantra ny tambatambazanareo andao dia alefa any andafy any Arabia Saodita manao école coranique dia miverina aty manokatra moské miaraka amin'ilay masika kely batimanina anareo iny averinareo fa tsy hitanay ireny averinareo fa tsy hitanay fa nambatambazanareo fanitranay malagasy amin'ilay hoe andao aty amin'ny moské dia mahazo fanampiana averinareo fa tsy hitanay nga ireny izany rehetrarehetra izany dia tokony andraikitra ny fanjakana fa rehefa tsy manao moa fanjakana dia tonga avany ry mpivarotra moraly na ny FFKM na ny islam dia samy manao an'izay zavatra izay daholo mividy ny olona amin'ny fahantrana tsy ny sainy no avela hiasa hoe tena misy ve ny Andriamanitra anareo raha tena milay io zavatra io miditra ho azy ny olona fa tsy mila tambatambazana ohatra n'ilay mpanao politika manome koveta manome t-shirt mizara volo mitovy amin'izay tsisy valaka le ataonareo amin'io muslimisation anareo muslimisation sa tsy haiko ino islamisation anareo reny zavatra reny averinareo tsy hitanay reny ianareo karana no manao an'ireny zavatra reny averinareo fa tsy hitanay reny zavatra reny dia averinareo tia inona ny tianareo atongavana aty Madagasikara tsy ho Pakistan 2 zany ny tianareo na tsy tianareo aty Madagasikara tsy ho Inde mihitsy Madagasikara manana ny maha-izy azy raha nareo tamana dia midira amin'ny maha-malagasy fa tsy hoe zahay no novay ohatran'ilay inona le fitenin'ilay droitard any ivelany hoe rehefa tianareo le aty aminay dia manaova le aty le any aminareo le charia hoy izy zareo dia tsy tamana any amin'ny ny firenena misy charia nareo dia tonga aty amin'ny tany demokratika dia ohatrohatr'izay ihany koa le izy rehefa ianareo tamana aty amin'ny malagasy dia idiro le malagasy vadio le malagasy manaova zaza malagasy fa tsy hoe tehaka ny zavatra fotsiny dia mody hoe malagasy farany indrindra satria tia zavatra tia sujet sensible no le resaka karana le resaka varira hatramin'izay moa zany ny malagasy dia mandeha amin'ny resaka buzz foana zany ny anaromana ny sujet politika rehetra mialatsiny aloha fa tena azo voavako koa ilay commentaire raha samy joro amin'ny malagasy antsika isika mpitondra raha mahasa manohatra ny tinaozy ilay nataon'ny vahiny tsika malagasy sy ny mpitondra dia mila tonga saina mila tonga saina mihitsy isika ijerina eo amin'ilay hoe buzz teo aloha teo dia buzz resaka x resaka vidéo an'olona tany ambadika tany nafenina nataony tamin'ny privé tany dia avoaka dia iny ny mampisambadidana malagasy dia adiny daholo ny resaka politika zao ny ova ny taoniny ary moa zany tsy zava-baovao fa efa taloha nisy an'io foana resaka fangalarana taolapaty fandrebirebena saim-bahoaka mbola hatramin'izao mbola tsy hay foana hoe atao inona le taolapaty io indray resaka varira finonompoana sasany anaovana sorona dia manao indray ry varira mangalarina indray ilay olona eritreretina hoe aninona naninona angarany anandratsara tany am-pianarana dia nanao asa tsara dia amin'izay nanakarena fa tsy mila mamono olona izay vao manakarena ny sorona zany tsy mandaitra rehefa te hanakarena lahy dia misaha fa tsy hoe ny olona no ataony lasorona io zavatra io amina io resaka varira mandeha amin'izao io dia karazana fandribiribena saina za tsy miteny hoe tsy misy ilay izy fa mety misy ilay izy ary atao mihitsy ilay izy mba anakorontanana ny saim-bahoaka mba tsy fantoka amin'ilay politika satria izay foana moa ilay teneniko ary ny teneniko tany amin'ny concertation hoe tsy ampianarina isika malagasy hanao politika tsy ilaina isika malagasy mahay politika tsy mety hampitondra isika manao politika satria manjary miady loatra ny zoantsika eo tsika dia very eo ny finanany zareo dia very ny tombotsoany zareo dia tsy anana miliara tao any amin'ny compte en banque ny any Suisse izy dia problème be zany ho an'ny zareo ka tsy ekeny zany ka anjaranao ry malagasy no mivohy ny lakanao rehetra ahoana no hidirana amin'ity politika ty amin'ny fomba rehetrarehetra satria zoa ny fanaovana politika zoanao ny mahalala ary eo mampatonga ilay mpanao gazety voatifitra foana satria mpanao gazety ny tokony hizara ny information kanefa koa iazy zareo konkoa manana patron politika koa zareo dia sy tenenin'ny patron politika no nataony mampalahelo moa zany fa zany hoe zay le izy tsy nety Madagasikara rery mivoana io zavatra io fa maneran-tany io krizy ny presse io satria ny presse rehetra dia lasan'ny mpanambola sy ny mpanao politika ny antsy amin'ireny malala zao lasa amin'ny Bolloré boycott Bolloré zao aty amintsika moa zany rehefa reny nisy nampiseho reny hoe izy avy ny tompony hainao manjery
dia eo sika amin'ny saina fa rehefa ianao raha malagasy manaiky anaova ny olona dotandroka ianao manaiky ianao anaovan'ny olona n'izay tiany hoe betrohana fotsiny hoe malagasy ny karana dia manaiky ianao dia eo ianao nyraisina rehefa tsy ady ny zoanao tsisy tany ho an'ny zafikelinao tsony ao tsisy ninina tsony ianao androany anao pré ianao hihindrana vola ianao ohatrinina dia verina 200% iny amin'ilay pré immobilier folo taona dia ny taninao azo androany iny dia rapitso iny rapitso iny vola iny tsy mahazo tsony anangola ianao fa tsy te hiditra dia vola tokony nahazo tany androany tsy mahazo ianao zany eo ianao mbola manao ekônomia ianao sy ny fahantrano ianao manao ny fika rehetrarehetra azahoanao ny pied-à-terre-nao azahoanao ny toerana hipetraranao fa izy tonga avany efa manana vola ry zareo amin'ny communauté mifanampy dia mividy ny tany izy satria izy manana kara-panondro isika eto malagasy misy ny mpanamboatra tonga miady ohatrany alika feno resaka ady tany ao amin'ny tribonaly maika amo fa misy avany mpiavy manambola kokoa no le malagasy mividy kara-panondro mividy tany dia hoaiza inona ny tany ho an'ny zafikelinao inona tsony ny tany ho an'ny taranakitsika eto avadika béton sy dépôt daholo hoe ty Madagasikara soa ty dia hosolaina iala tsy ny sariborery ny manimba ny alaka tsy ny sariborery ary zany zavatra zany tsy vita amin'ny malagasy rery ny miala amin'ilay saribô fa mila fanampian'ny fanjakana satria zany vahaolana maharitra sitrapon'ny fanjakana ny teanao an'io malagasy 80 isanjato ny voté teo io tsara ao no nataonareo ho anareo rehetra izay miteny hoe izay hitondra vahaolana hitondra jereo ny vahaolana ho an'izany inona ny vahaolana ho an'izany zavatra izany ahoana ny vahaolana mba azahoany ny zafikelinay ny taranakay ny zafin-dohalikanay sy ny zafy hafinay mbola hanana tany ny malagasy rahatrizay fa tsy hoe hivadika dépôt sy duplex ho amidy amin'ny expat daholo ny tany eto Antananarivo sy ny amin'ny ville rehetra dia izay ikisaka any amin'ny sisiny foana zany zavatra izany na ny plage arany efa misy BDB lasa ny karana io moa tany Iranja tany Anosy be dia inona mpiady an'zareo tany iny dia tao Iranja le nisy karana nidongy an'le nosy kely le angalanareo sary iny dia nidongy an'le nosy kely iny itsiny dia raikitra ny ady tao fa zany zavatra izany moa zany natenaina ny mpanao gazety mba hamoaka ny vaovao mba hilaza ny vaovao maro hoe inona ny vaovao tena tokony hiasana saina satria mandady ny Trump fa aleo aloha miresaka ny iza moa le resaka jodana nisy tay aleo zany ny resaka zany mahasoko kokoa zany zay moa zany zay ro izy fa kanalaky moa zany ty direct androany ty fa kanalaky satria manome lagy ilay karana misy eo tompony ny karana misy raha malagasy tsy hitako izay mampalagy anareo nge zany afaka miaro teny nareo nge zany niaro tamin'ny malagasy raha misy ny teny ny karana le marovoay zany nge mety isy gasy fa tsoatran'le sasan'le ry patron be pakistanais tsy mitovy mihitsy zany samy hafa zany karana ny marovoay zany karana masikiny fa tsy mitovy an'le karana le idivana tsy mitovy zany zavatra zany aza manao fausse argument ianareo raha madio ianareo tsy hitako izay atahoranareo raha ohatra ka tamin'ny fomba madio no nazahoanareo an'io kara-panondronareo tsy hitako izay atahoranareo fa matoa ianareo mahatahotra ohatrin'iny dia fantatrareo ny nataonareo fantatrareo hoe taizinareo ny nangery fantatrareo fa tsy aza mifanabarabara mihitsy tsika aza mifanabarabara tsy ny fiarovan-tenanareo diso toerana hoe nitady sezana nana raha sezy zany no nahasoa inona moa izay karaha mampiasa-panjakana karaha mampiasa-panjakana zany anie tsy izy dikany raha sezaseza zany angamba voninahitra sisa nefa inona moa izay voninahitra ao anaty rafitra maloto donc atsaharo ny excuse bidon focus amin'ny sujet raha miteny tenanareo malagasy nareo dia midira amin'le maha malagasy fa rehefa ohatra nareo ka mbola matsapa-tena ihany nareo fa indien pakistanais dia ndana mody tsofina rano mahazo mbola mivahiny aty manao touriste visa touriste zay ohatra amin'ny mora kely no mahazo azy na moa ny olana fa ianareo mauvaise foi ianareo ary mieritreritra ho tompony saola mba hieritreritra na ohatra ny Israely amin'ny Palestine eritreretinareo atao ohatra ny palestiniana izay aza manofy matoko malagasy miady nanomboka tamin'ny 47 miady manaraka androany mbola miady foana dia
mahery ny raha malagasy le raha le tsy tianareo anananareo anatin'ny raha anareo mahery io fa tsy zay tianareo ny atao, tsy zay tianareo ny atao. Rehefa miditra dia miditra hatramin'ny farany fa tsy ny tombotsoanay fotsiny ny alaina. Ary eo koa ry fanjakana mila lalàna ny zavatra io, asivo ny statut d'immigré ho aho, asivo ny statut d'immigré, ataovy mazava ny faritra tsara ny statut an'ny résident dia ataovy référendum rehefa tianareo ovaina le resaka hoe raha malagasy ihany ny maha-malagasy, ho hita hoe anaiky ve malagasy. Fa aza mifanabarabara tsy hoe isy teny miteny hoe malagasy ny karana dia tsy maintsy anaiky daholo izay, fa izy nga sy teny angany jesosynay. Non, meve raha tena dia ataovy mety le izy rehefa anao dia ataovy tsara, rehefa tsy anao tsara dia aza manao. Zay va raha lava ny teny very ny soa, lava ny tady very ny kisoa. Veloma dia soavany aliny.